Ny fahamarinana sa ny laza mamboninahitra, inona no safidinao? Arabaina am-pifaliana sy am-pitsikina indray ianao asaina mihitsy isika hiaraka ao anatin'ny fandinihana ny soratra masina satria sitrak'Andriamanitra ny hanaovantsika an'izany. Andeha handinika lohahevitra anankiray isika ao anatin'ny tontolo-kevitra ny fitsarana ny zanak'Andriamanitra tamin'ny vanim-potoana faraparan'ny ainany tetỳ ambonin'ny tany, hivavaka isika aloha. Andriamanitra tsara ô, mbola mangataka anindra fonao hatrany zahay satria ianao miresaka aminay izay kosa miaino anao ary ampanginany mahizay anay izay mba hiainona ny hafatra avy aminao, ianao amindra fo ary hahafahanay tonga misafidy tsara amin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fahamarinana sa laza mamboninahitra, izy amin'ireo no safidinao. Tsy mora mandrakariva manao an'izany safidy izany fa asaiko ianao hamaky foana n'ilay Lioka 7:20 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 1:30 satria ao no tontolo-kevitra iaraha-midinika. Iresaka momba ny Pilato isika anio. Iza moa i Pilato? Izy zany mpanapaka tamin'izany fotoana teo amin'ny fahefana Romanina. Ary raha ny diniantsika dia Pilato sy Herôda zany no nitondranan'i Kristy tamin'ny hoe hoentina ho tsaraina. Fa raha amin'ny lafiny voalohany ity Pilato ity dia lehilahy nanana fahaiza-mandinika sy mamakafaka tsara ny zavatra misy. Izy zany tsy hoe mpitondra napetraka fotsiny dia mety daholo izay atao eo, fa izy tena nandinika tsara ny zavatra rehetra. Na hoe asesiky ny safidy tsy ampieverana, fa nandinika tsara izy, namakafaka tsara ity Pilato ity ny zavatra niseho rehetra. Rehefa mandinika eo amin'ny tantara masina isika dia tonga tamina tsoakevitra Pilato hoe toa ohatran'ny tsy hitako izay mahadiso an'ity lehilahy ity ary nilaza mihitsy azy izy hoe tena tsy meloko ity lehilahy ity. Dia izay famakafakana rehetra izay zany nangoniny aloha entina handalinana ny tohiny hatrany amin'ny fanapahan-kevitra izay ho raisina. Ary voalaza fa hitany mihitsy aza hatraminy hoe tena mialona nyity lehilahy ampangaina ity reto mpampiapanga reto ary fialonana ratsy toe-po ratsy ny anaovany an'izany. Olona mandinika tsara zany i Pilato araka ny toetrany voalohany. Fa ny faharoa kosa dia izao, niozongozony Pilato. Inona nampiozongozona azy? Misafidy lay voaloha sa lay faharoa? Ny voalohany dia hoe ny fahamarinana izay efa nanambarany fa tena tsy meloko ity lehilahy ity. Ny faharoa indray dia hoe ny laza mamboninahitra satria eo amina toerana ambony izy raha ara-panjakana ary mba te hahazo laza amin'ny vahoaka izy ary mba te hanamboninahitra tahaka an'ireo mpitarika miaraka aminy, te hahazo fitokisana amin'ireo mpitarika hafa izy, te hahazo fitokisana amin'ireo londohan'ny mpitarika jiosy izy, te hahazo fitokisana amin'ny vahoaka izy ka mipetraka ny safidy eto. Ary izay safidy izay indrindra ilay andrasana amintsika tsirairay avy ho toy izany foana isan'andro. Anao ny marina sa anao ratsy? Hiala amin'i Jehovah sa hanaiky an'i Jehovah? Izay ny toetra faharoa mahakasika an'i Pilato. Nanjary niozongozona izy rehefa nieritreritra ny tokony ho laza mamboninahiny. Ny fahatelo farany dia izao, tsy maintsy nanapa-kevitra Pilato. Ary ity fanapahan-kevitra ity dia misy akony lehibe mihitsy ilay hoe aiza ny tombotsoa rehefa manapa-kevitra ianao. Fa ny fanapahan-kevitra no safidin'i Pilato dia ny namelan'ny vahoaka hanao izay tiany atao. Izany hoe ny lazany eo amin'ny vahoaka mba ho tiam-bahoaka, mba ho mamim-bahoaka. Iza moa reto vahoaka reto? Ireo vahoaka ireo izay efa voageja ny herin'ny Satana tamin'io fotoana io ny tabataba na dia nandeha tao amin'ny ataontsika hoe procédure na lalan'ny fitsarana tena ara-drariny azy Pilato hoe nisy famakafakana dia nahita hoe tsy meloka dia naka voninahitra kely tamin'ny vahoaka izy. Ao fa kapohako izy ary dia alefako rehefa avy eo tsy nanaiky ny vahoaka. Dia mbola izay ihany nataony ny alaneniny izy. Dia ny hafarany resiny ny vahoaka ilay fanapahan-kevitra tsara sy safidy tsara tokony natao. Impirimpiry moa zasy ianao no mety ho tratran'izany. Mijery ny manodidina aloha izay vao manapa-kevitra na dia tokony ianao ny marina aza. Fa izao fandavana an'Andriamanitra rehefa mandatsy ara-miasa amin'ny tanteraka isika ary simban'izany zasy ianao
raha toa ka mijery laza mamboninahitra. Andao hisafidy an'Andriamanitra sy ny fahamarinany a toy izay ny laza mamboninahitra eo amin'ny fiainantsika. Hivavaka isika. Tompo, i Pilato izay nisafidy noho ny farany dia tratry ny fanerena sy ny fitiavan-daza avy amin'ny vahoaka, izay koa ao amin'ny fiainanay dia mety ho tratran'izany. Raha tokony hanao ny marina dia voatery ny zava-misy ary miala amin'ny fahitsiana. Mamondrafo aminay fa ampio zahay rehefa manatsoaka lesona toy izany mba andeha amin'ny fahitsiana hanao ny marina ka hizaka ny voka-tsoa avy amin'ny fanaovana ny marina kosa. Na dia misy aza mety ho voka-dratsy hita amin'izao fiainana izao. Ampahery anay ianao amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.